Manolotra ny arahaba tompoko. Omaina aloha ny andro eto Madagasikara amin'ity farany herinandro ity. Ankoatra ny any amin'iny tapany avaratry ny nosy iny no somary voelingelina amin'ny orana noho ny fisian'ity rahona atavaratra atsinanan'ny Madagasikara ity. Amin'ny ankapobeny moa dia ho kely ihany izay orana izay. Hetsakilan'izay ihany koa dia mitoetra hatrany aloha ny zavona ny voamaraina eto amin'ny afovoantany mihitatra hatramin'ny Mangoro, Vatovavy ary Atsimo Atsinanana. Maripana mifanaraka amin'izay dia afana hatrany aloha ny andro rehefa atoandro, fa ny alina sy ny voamaraina kosa dia miaina ao anatin'ny maripanan'ny ririnina hatrany. Raha mahakasika ny any an-dranomasina indray ary dia misy ny filazana ny amin'ny fisian'ny alin-drano vaventy any amin'iny morontsiraka atsimo Madagasikara iny ho amin'ny rampitso zoma ka hatramin'ny sabotsy ho avy izao, manomboka eo Morondava ka hatrany Taolagnaro dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 metatra sasany ny alin-drano. Arak'izany dia anonja be na aherin'ny ranomasina. Ho an'ny mpiandrika zany dia raha hoatsakany sy andavany ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny ifotony eny. Andao jerentsika amin'ny antsipiriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina. Azo orana malefaka ny aty amin'ny faritry Sava sy ny tapany avaratry ny Analanjorofo eny, raha toa kosa ka andrahoana ny any amin'ny faritry Sofia sy Diana. Omaina be kosa ny faritra sisa rehetra aorian'ny zavona voamaraina ho antsika eto amin'ny afovoantany mihitatra hatrany Mangoro, Vatovavy ary Atsimo Atsinanana. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia itoetrany aloha ny orana malefaka mihatoato any amin'iny faritra avaratra atsinanana eny, zany hoe aty Sava sy Analanjorofo. Raha toa kosa ka andrahoana ny alina ny vinavinaina mety ahazo orana malefaka indraindray ny any amin'ny faritry Sofia, Diana, Atsimo Atsinanana ary Taolagnaro. Ny faritra sisa rehetra kosa omaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha mahakasika ny vinan'ny maripana ho amin'ny rampitso zao dia tsy misy fiovana firy aloha fa dia manodidina amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré eo ny ambany indrindra ho an'ny afovoantany. Raha toa kosa ka ananika hatrany amin'ny 120 na 320 degré ny maripana ambony indrindra. Mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 420 na 520 degré raha moa zay indraindray. Ny morontsiraka Madagasikara zao dia eo anelanelan'ny 420 ka hatramin'ny 130 degré eo. Raha ananika hatrany amin'ny 330 degré moa ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny nosy iny, zany hoe any Betsiboka, Boeny ary Sofia. Dia izay indray raha vinan'ny toetry ny androntsika ho amin'ny rampitso. Ny tena kosa manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.